Zoma masina 3 aprily 2024. Na dia zanak'Andriamanitra zay izy dia nianatra nano tamin'ny fijaliana ny aritany. Araky ny fandaminana eto amin'ny fitandremana FPMA Aix Marseille dia anjaran'ny Amafi ny mitondra ny fankalazana ny fahatsiarovana ny nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny azo fijaliana anio. Koa miarahaba antsika izay manatrika eto na ianareo zay mijery sy miaina amin'ny tambazotra tserasera, YouTube, Zoom, o podcast, mivantana nambola ho avy momba anareo aneny Tompo. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mamerina ny arahaba-antsika miombam-bavaka eto amin'ny fitandremana FPMA Aix Marseille amin'izao takariva izao. I Jesosy fahavelomany teto an-tany dia nanolotra fivavahana sy fitalaona momba mpitarainana mafy sy ranomasobe tamin'Andriamanitra izay afanamonjy azy tsy hiara-ny fahafatesana ary dia noenoin'Andriamanitra izy ka afaka tamin'ny tahotra ny ho faty. Na zanak'Andriamanitra zay izy dia nianatra nanoa ny fijaliana ny aretany. Chers frères et sœurs, je vous salue par la paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit Saint qui nous sont offerts pour ce que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. En ce vendredi saint du 3 avril 2026. Soyez les bienvenus. Ankehitriny dia maka ny salamo fa 470 ho fiderana ny Tompo. Lisons le psaume 74. On va se tenir debout, je vous en prie. Fa Andriamanitra ny mpanjakako hatray. Mafimijena eny amin'ny tany izy. Nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao, efa nafakofakoaloany drako natao anaty rano ianao. Kananome amin'ny firenena any lefitra. Ianao namaky ny fatimampy, namoaka ny loharano sy loha, nanatanina ny simetrisy. Anao ny andro, anao koa ny alina. Ianao namboatra ny fanavavana, indrindra ny masoandro. Ianao nametraka ny faritra ny tany rehetra, fahavarana sy ny ririny. Ianao ny nanao azy. Tsarovo izao. Amen. Riava malala, hoy ny Tompo.
Tompo no efa niteny fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Aoka isika anatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahina mba ahazoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana. Ivavaka isika. Tompo mahery izay mato anay teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahalimenay, nefa velona noho ny herin'Andriamanitra. Indreto izahay manantona anao satria ianao ny evon'ny fiainanay, ary ianao no tomponay sady toponay. Koa indreto izahay avy ampanetretena, idera sy ankalaza ny anarana. Misaotranao zahay tamin'ny ranosoa izay nalatsaka anavotana anay. Koa izao fiderana sy fankalazana ataonay eto amin'ny izao Tompo, dia ray sy ho anitrakasitrana. Ary ho anao ray sy zanaka ary fanahy masina ny voninahitra ambony indrindra. Vous pouvez vous asseoir. Ry havana malala, aoka isika hanetry tena eo anatrehan'ny Tompo ka hiaiky ny fahotantsika. Iariva avaka isika. Ry rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, indreto izahay tonga manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Mangataka famelana, mangataka famindrapo, fa diso, tsy nahatanteraka ny sitraponao. Mahatsiaro izahay fa mpanota, tsy mendrika ny antso ny anaranao akory aza, koa mibebaka amin'ny ratsy natao. Indreto izahay miombona amin'ny tenin'ny Isaia hoe: lozako, maty aho fa lehilahy malotomolotra, sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Fa ny mpanjaka dia Andriamanitra tompony maro no efa hitany masoko. Ry rainay be famindrampo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izahay mba ho afa-pahotana, sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaoza ny fanahinay mba ho vonoka hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany. Amen. Iaraka hitsangatsika handray ny teny famelan-keloka. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampiandra sy ifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Fa raha mamela ny fahatsoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra.
Ataontsika ny hira voalahatra. Ia rehefa afaka isika misaotranao indrindra izay ry Andriamanitra raina izay ny an-danitra tsara indrindra. Misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra Tompo fa noho ny famindraponao sy ny fitiavanao dia nomenao anjara tsara indray izay afaka maka ny teninao sy koa natanteraka ny antsapana amin'izao takarivan'ny zoma masina izao. Misaotra Tompo satria ny teninao tokoa no teny velona, teny mitondra aina, teny manome fiainanao anay. Koa mangataka indrindra Tompo ny fananao masina, ametraka ny teny eo ambavan'ireo mpanomponao izay maka ny teninao, ary dia ny fananao masina koa Tompo no angatahanay anafiery ny tsirairay avy izay anatanteraka ny antsapana, ary dia mbola ny fananao masina hatrany Tompo no angatahanay hiasa mahery amin'ireto vahoakanao, hanokatra ny fo sy saina mampanahana izy ireo mba ho tena mpiaino-pankatony teninao tokoa izy ireo. Dia mitenena ary Tompo fa voninkainao anao izay mpanomponao. Amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy ilay maty nisolo vonanay teo amin'ny hazo fijaliana no anaovana izany vavaka izany. Misaotra mpamonjy eo. Nous allons lire la lecture dans le livre de Marc chapitre 14, versets 1 à 11. Le chiffre là-bas, c'est pas 72, mais 11, hein, c'est une petite erreur. Ah, j'avais pas. Alors, Marc chapitre 14, versets 1 à 72 apparemment. Au nom de Jésus. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelqu'un exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas,
il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Dia ho toizatsika zany famakiteny ao marika 4:10 andininy 4:10 toko 12 ka hatramin'ny 5:20. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanany mofo tsy misy masirasira izay famonoanan'ny Pasika dia hoy ny mpianany taminy: aiza no tianao ale anamboaranay mba hihinanan'ny Pasika? Dia nanirako raha tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe makanesa ny tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manaraha azy. Ary raha zao amin'ny tompontrano izay hidirana hoe izao no lazain'ny mpampianatra ny Pasika amin'ny mpianatro. Ary riana iray izay voaisin'ny fipetrahana sady voavoatra mpianatra nandeha dia tonga tany tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy dia namboatra ny Pasika izy. Ary noho ny hariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy ary nipetraka nihinana izy. Dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy dia tsirairay hoe zava izany. Ary izy nanao taminy hoe izay anankiray amin'ny 12 lahy miara-manajoboka ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy, nefa loza izay olona azahoan'ny zanak'olona atolorany tsara ho an'izay olona izany raha tsy ary akory. Ary mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo ka noho efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotro izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy: ity no rahako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavin'ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Dia mbola hotohizantsika izany vakiteny izany. Ary rehefa nihira fiterana izy dia lasa nakany an-tendrombohitra Oliva. Ary hoy Jesosy taminy: ho tafotoana avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe amely ny mpiandry ao dia hiaka ny ondry. Fa rehefa mitsangana aho dia alohanareo ho any Galilea. Fa hoy Petera taminy: na dia ho tafotoana avokoa aza ny olona rehetra, izao tsy mba ho tafotoana. Ary hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity raha tsy mbola misy akoho maneno fanondroana dia andaha intelo ianao. Fa vao mainka ny teny mafy dia mafy izy hoe: na dia hiara-maty aminao aza aho, tsy mba handaonao tokoa aho. Ary toy izany koa no lazain'izy rehetra. Ary tonga tany amin'ny sary izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy: fa diran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitohy reto ka miareta tory. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy: Aba raiko, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity
nefa aoka tsy nositrapokany ianao tao fany ianao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory na dia ora iray ihany aza va ianao? Mireta tory ianareo ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho niverina indray izy dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitany izay avaliny azy. Ary avy fantelony izy dia nanao taminy hoe, matoria ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Aoka izay, efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanàm-panota, mitsangana, andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika ahy. Dia mbola toizantsika izany, ary niaraka tamin'izay raha mbola miteny izy dia avy Jodasy isan'ny 12 lahy, sady nisy vahoaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangy, ny raha ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary loholona. Ary ilay amadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, izay oroako noho izy, sambory izy ka eto fa aza vela ho afaka. Ary efa tonga izy dia anatona an' Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, raby eo, dia nanoko azy izy. Ary ny olona naninitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo aninany nanatsoaka ny sambany dia nikapa ny mpanompony mpisorona be ka navaka ny sofo. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotray toy ny isambotra jolava ianareo? Teo aminareo isan'andro ny ampianatra tao an-kianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ianareo, fa mba hatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka namindositra. Ary nisy zatovo iray anankiray nanaraka azy, ka lamba riry madinika fotsiny ihany no nitafiny. Ary nosamborin'ny olona teo izy, dia navelany teny aminy ny lamba ny ariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Raha natsika ny vaky teny 53 à 72. Ary nitondra an' Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy, ary niambina teo aminy ny lohan'ny mpisorona, rehetra sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny lavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niala mipetraka teo amin'ny kiandro raharaha izy ka namendro teo anilan'ny afo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiampangana an'i Jesosy hamonoana azy, nefa tsy nahita. Fa maro no niampangalangy azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangana. Ary nitsangana ny sasany dia niampangalaingy azy nanao hoe, izahay efa nandre azy nanao hoe, izaho andrava ity tempoly natao an-tanàna ity, ary amin'ny anteloana dia anangana hafa izay tsy natao tanana fa tsy mifanaraka ny filazany na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana nakeo foany dia nanontany an'i Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hiampanganindreo anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory.
dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe ianao va ny Kristy zanaky ny isaorana? Ary hoy Jesosy, izaho no izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary misorona be nandritra ny fitafiana ka nanao hoe ahoana no mbola ilantsika vavolombelona amin'izany indray? Efa nirenareo ny fitenenany ratsy, ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy dia nanarona ny tavany sady namely tamaina azy ka nanao hoe mamina ny, ary mpiandry raharaha namely tamaina azy koa. Ary raha nitoetra teo ambany teo an-kianja Petera dia avy ny anankiray tamin'ny ankizivavy ny mpisorona be. Ary no nahitany Petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe ianao koa momba ny Jesosy any Nazareta, avy any Nazareta? Fa izy nandaka nanao hoe tsy fantatro sady tsy azoko ny teninao. Dia nalo eo am-bavahady izy ary nisy akonaneno. Ary ilay ankizivavy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe io lehilahy io mba namandreny. Fa izy nalahy indray ary no ny afaka kelikely izay teo anilany dia nilaza tamin'ny Petera hoe naman'ireo tokoa ianao, fa Galiliana ianao. Dia niozona sy nianiana izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno famondrona. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nataon'i Jesosy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia andahay intelo ianao. Ary no nieritreritra izany izy dia nitomany. Amen. Izao dia hiditra amin'ny anjam-panahy isika, mangataka ny mpitendry.
voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny fahafatesany zanany maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavalony ankehitriny rehefa nampihavanina. Ry olombelona, Jesosy tompo lehibe,
Nula
fa ny elokareo no hevitra nampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy niaino izy ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo. Noho raha eo raha sitrakao. Nure weluka
Anau lulia recta
fa nofoana ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manantareo olona izy dia naneritry-tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Mangorohoro, mafy ny nentinao.
fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tu sais que je t'aime. Fahasoavana.
fotoana ilazana ny rahabehoana antsika raha misy c'est le temps des annonces. Je vous salue au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de culte et merci à la chorale pour l'Ansapana. Voici les annonces de ce soir. Nous nous retrouvons ce dimanche de Pâques à 10h pour le culte. Il n'y aura pas cours de caté ni de sécoulélades, mais les enfants sont attendus à 9h20 pour répéter le chant de Pâques. L'excursion de lundi aura lieu au lac de Pérol et nous nous donnons rendez-vous à partir de 11h30. Pour rappel, samedi, demain, il n'y aura pas le temps de Asa Sipampa et Risen. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute et bon week-end, Pascal. Amarana izao fotoana izao isika dia misaotra ny tompo lehibe na totosa ny fotoam-pivavahana androany. Alohan'ny sarahantsika nefa dia hanao ny vavaka fangatahana sy fisaorana isika. Hivavaka isika to. Andriamanitra rainay tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no asainay miresaka aminao. Misaotra noho izao fotoana izao tompo, misaotra tamin'ny famelan-keloka. Misaotra fa mahatsiaro mangay ahy tokoa zahay raha tafasaraka aminao. Misaotra noho ny fahasoavana tsy hitalany, ny fahavelomana, ny ankohonana, ny fiaraha-mivavaka, ny amin'ny asa, ny amin'ireo ivorianay sy ivavahanay aminao, amin'ny tsy anananay ahiahy ny ampitso, ny amin'ny finoana ianao koa tompo. Taio ny mpitandrina sy ny fianakaviana ho salama, tsy ho farofoka hiambina ny ondriny eto amin'ny fitandremana izay sahany. Homba azy ireo hatrany eny eno tompo. Tsy adinonay koa ireo tompon'andraikitra isa nambaratongany, isa tsokajiny eto amin'ny fiangonanao, ireo loolona, ireo diakona, ireo sampana sy ireo tsara sitrapo izay manolo tena ny ampandroso sy manatsara ny fantsakanao arak'izay azo atao tompo. Ary tsy ho diso anjara amin'izany koa izahay mpanomponao izay tandremana. Ny fiadananao ane ho aminay mandrakariva. Entina eto aminao ihany koa tompo
ireo izay marary no ny aretina ny tananao mahery ane no anasitrana sy anome hery sy tanjaka azy ireo ka ho fahasalamana feno indray no ivombinanao ny olonao. Ireo azo ny manjoko tompo dia apetraka eo ampelantananao mba ahafahany izy ireo mibanjina anao satria ianao no mampitony ny sento sy ny tomany ary ianao koa no mameno mibanga eo amin'izy ireo satria ianao tompo no fiainana. Ireo zay sahirana ihany koa tompo na amin'ny fivelomana na amin'ny ara-taratasy na amin'ny fialofana na ny fitafiana dia izay mety ho sakana rehetra ka tsy ahafahana sanatriny zany miaona aminao dia omba iatrany ny antranao ianao ny hiay azy ireo sy hiaro azy. Mangataka ny omenao fo tsy misy lonilony izahay ary saina tsy mieritreritra ratsy tompo. Izany rehetra sy izay tsy voaton'ny vavanay tompo dia apetraka sady aminao satria ianao fa mahafantatra izany. Kanefa raha fantatrao fa mahasoa anay dia angatahanay aminao ampanetretena raha sitrakao ary farananay amin'ny vavaka izay efa nampianaran'i Jesosy Kristy izao vavaka izao izay manao hoe rainay eo izany an-danitra ovasinina neny anaranao tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao dia mitahana tahaka neny an-danitra nany anizy anina saza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay meloka taminay izany mitondranay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Izao tsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dray mpitandrina. Depuis depuis le dimanche des rameaux, nous avons marché ensemble sur le chemin de la croix. Nous avons alad ny sampandrofia dia ny banjina ny aina ny atao hoe lalany azo fijaliana isika. Anio ny loahevitra araky ny voalaza teo dia hoe na dia zanak'Andriamanitra aza i Jesosy dia nianatra nanoa tamin'ny fijaliana izay niaretany. Aujourd'hui, le thème s'est porté sur cette phrase, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il s'agit de Jésus, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Même lui, le Fils, il n'a pas échappé à la nuit. Et dans Marc 14, du verset 1 à 72 que nous avons lu, ça a été un peu long, mais c'est le texte, c'est la parole de Dieu. Dans ce chapitre de l'Évangile selon Marc, chapitre 14, on a vu la trahison, l'abandon par les disciples. Tous l'ont abandonné, la peur, l'injustice. Et pourtant, au cœur de tout ça, Jésus ne fuit pas. Il ne fuit pas, il aurait pu le faire, mais pour nous, pour chacun de nous, pour vous, pour moi, il a enduré jusqu'au bout. Il choisit d'obéir. À Gethsémani, nous avons suivi ça lors des lectures, il tremble face à la mort.
face à la trahison, face à l'abandon. Mais il dit oui à Dieu. Il a demandé, c'était son droit, Seigneur, enlève-moi de cette coupe, mais si telle est ta volonté, je dois l'assumer. Face à la trahison, surtout de Judas, avec vraiment une telle humiliation, avec l'embrassade, il tient sans violence. Et devant l'injustice des responsables religieux, des responsables politiques de l'époque, il reste fidèle, sans se renier. L'obéissance n'est pas née dans le confort, l'obéissance s'est forgée dans la douleur. Ao mazana ao anatin'ny fahoriana no iainana n'izany atao hoe fankatoavana. Ny malagasy dia miteny ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Dia amin'ny fanompoana koa dia zao mazana miady sarotra amin'ireny fandavana, amin'ireny trahison reny no tena iainana sy tombona fa tsy dia mazana amin'ny rehefa hoe mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra. La souffrance n'a pas détruit Jésus. Elle a au contraire révélé son obéissance. Et ça nous parle aujourd'hui. Ce que nous pouvons traverser n'est pas juste une épreuve, c'est aussi un lieu où Dieu forme notre cœur. Parce que parfois, on n'a pas à dire oui à Dieu dans le bon jour, mais dans les nuits où tout coûte. Je vous invite à chanter debout le cantique avant de recevoir la bénédiction. Le cantique 338, ce n'était pas dans le programme, mais c'est rajouté. Et merci à toute l'équipe d'avoir inséré. Aruve au tumpa, première strophe avant la bénédiction, et la deuxième après. Recevez la parole de bénédiction de la part de notre Seigneur. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalan'olombelona rehetra no hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'i Jesosy Kristy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ aujourd'hui et à jamais. Amen. Nandiny faharoa. Ay, tsisy faharoa izy iny. Ary ny anao misy. Bon, voilà, bonne demain, samedi, comme ça a été annoncé par Marina, nous marquons un temps de silence. Et dans l'attente du jour de la résurrection, le silence n'est pas vide, il prépare la victoire. Donc rendez-vous ici dimanche à 10h, ici, même lieu. Voilà. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany dia misaotra ny atokotira.